Dieu et rien de plus. Anne-Marie Javoué, lettre 330. Quoi
fehiriny eglizenao sy ny tontolo sainy ampiany vavikilay miaro azy amin'ny alalan'i Jesu Kristy zanakao tokonany izay Andriamanitra vela tsy manjary miaraka aminao mifanahy azy
ny Abrahama sy ny taran'ny fampanantenana hanovan'izao tontolo izao, fa ny fahamarinana avy amin'ny finoana. Koa ny finoana no anontany mba ho araky ny fahasoavana, ka ho mafy ho an'ny taranaka rehetra ny fampanantenana dia tsy ho an'izay amin'ny lalana ihany, fa ho an'izay amin'ny finoan'i Abrahama ihany koa, satria raisika rehetra izy. Dia Andriamanitra omeny manomary sy mpiandro ny sininy ny sininy. Nino izy fa nanantena na dia tsy misy tokony hanantenany azy, ka tonga rainy firenena maro ary ny voalaza tamin'olombelona. Ho tahaka izany ny taranakao, koa mitana fahamarinana izany voninahitra ho anao ry Kristy tenin'Andriamanitra.
dia tiapetraka azy mangingina. Tsy ohatrany tovolahy sasany teo hoe mametrapetraka. Anoho izy lehilahy tsy tia hanalavalaka azy dia metraka azy mangingina. Kanefa nandeha teo azy zay eritreiny atao zay, men'Andriamanitra tokony izy na men'Andriamanitra tokony izy mba tsy hatahotra hiapakatra anay fonomadina. Satria moa azo raisana hoe fahafahamarakara izy raha toetraza ilena ny fanambadiana. Andriamanitra dia efa manana ny lamina sady amin'izay famonjenantsika olombelona izay, efa nomany ny atiny ela satria hatrany am-piantoana dia ny asantsika olombelona noho ny kendrety. Kanefa noho ny fahotana tafiditra amin'ny fiainantsika olombelona ka zava-manota isika no ny asan'ny demony, dia sy ten'Andriamanitra ny avelitsika. Tsy maintsy mandeha ny tany avelokany janahiny amonjeny fatao anisy fanomana samahoaka. Io ihany koa zany no ahitantsika ny toekosytoetsay nananana Joseph, sady olony finoana izy, olony fivavahana manaiky zay sitrapon'Andriamanitra. Dia fesakilany ihany koa amarom-pirenena azy dia nanaiky ihany koa anatanteraka Israely dia manjakana Israely. Kanivy dia hoany ny alana Nazareta hoany ditiny fiainantsika, ny fiainany anao zay fanavatana tiana sandazazazatsika mahafatena fanekoloara Miezir, Simpreč,
Tuhanai aliyetoa Mungu Kenanai sana mwina Thomas na Josefa kajaran pinre tay mantani miesaka anumana tanpa fosinan tanpa amira peratan pakatiamana bukacini finuna veruna amira nanti sukriti sahalo tunai makata laisa. Yeah.
pengalaman Kristi tubuhnya.
Reo sofiny avyrehetrarehetra miarana lolotra ny saonina masina. Eo ianao sera supérieure ny communauté Saint-Gervais-des-Clémy Tambosy. Eo ianao sera directrice ny lycée sy ny collège Saint-Gervais-des-Clémy. Ianareo mety kazaina rehetrarehetra eo tehitako eo chef fisco Nambosy. Nareo ray aman-dreny rehetrarehetra zay mety kazaina na civil na miaramila, nareo VRM ray aman-dreny tonga eto manatrika isika rehetrarehetra Sokobeto-Aray, Sandromaty-Mahalasina, isika rehetrarehetra mpampianatra rehetrarehetra mpandraharaha, isika mpianatra rehetrarehetra tokolasy tokovavy salama vavy. Ie voalohany indrindra dia mamilavitry ny fary ary mbola mihoatra ny tantely ary tsy lany mamina ny fitaovanan'Andriamanitra efa hatranon'Andriamanitra raha tsika sorona masina fanomezam-boninahitra azy dia raha ho anazy ary fiadanana ho antsika zanak'olombelona rehetrarehetra izay kasitrahana. Manaraka izay dia faly raha ny hafalianay magnatrika sera supérieure sy serany Saint-Gervais-des-Clémy raha ny hafalianay no avoaka ety avelany dia mety saoty cathédrale ety fa any Ampoany moa zany dia mamezimezy fanakapoany noho ny fety zay atao hoe tonga ny fety zay rapiaro ny congrégation Saint-Gervais-des-Clémy zay. Eo ihany koa ny fahadimy-fitopolo taona ny nanatantana ny olo-tsambatra ny An'Marie-Savoie dia anisan'ny fety aby. Faly dia faly anay raha zany hafalianay zany no avoaka eto dia tsy hita ary tsy zaka bataina fa dia araky izay hafalianay izay dia hafoizina ny teny fa rehefa faly loatra moa sy zaka entana aminay zany dia neo ihany no miverina rehefa miteny dia misy andorona kelikely masoratra dia ny kely anana no ahiratra FMG sy ny fitenenana ina moa ny FMG ny fombanolotra arokoavana rehefa mivana ny FMG rakisy ny fombanolotra arokoavana dia miara-mitehaka isika ny mpianatra mariky izany izany. Saudara-saudara mereka rehetra-rehetra. Makasih kasih ray aman-dreny afanahy rehetra-rehetra. Makasih rehetra-rehetra ny amin'ny solomasina androany mbola mitohy ny fety sy ambony asa nasarasika rehetra-rehetra dia makasitraka makatena ny teny atao fohy manahaka ny tena amin'ny teny ihany dia makasitraka makatena tokolasy tokotsika. Per IDEC, yang itu per di Paroisi Moti Maria, saya ditalin di Fralaina Diocesan. Ya ada gereja-gereja sebelumnya benjit sini ada. Ya ada religius las paz, siftitia va. Ya ada raya manjen cara pancakan, sifit yang biaramit. Ya ada raya manjen. Hari ianareo mpanabe amin'ny sekoly Saint-Gervais-des-Clémy indrindra ianareo ankizy mpianatra rehetra ary isika rehetra izao tompokilasy tompovavy mialatsika ny terako raha hitsangana ito manoloanatsika rehetra izao amin'izao asaramanitra izao tsy zoky ny fazana ary tsiray ny fazana fa noho izay anjara tenena zay dia raisy ho ampandreteny. Voalohany indrindra dia tsy raha ny amamena toy ny fahalavavandry ny fitoarantsika n'Andriamanitra satria izy no mitsimona sy mitantana ary miahy atsika tsirairay avy
ary indrindra nahazo antsika nyity androandroany ity isaorantsika azy lalandava ny zavatra rehetra ataony atsika ary ny voninahitra hoe ho azy ireriany ely dia mitodika manokana aminareo fianakaviam-be ny service de técnicien Tombositra izay tarihanao Serge Supérieur eo ihany koa ny soeur directrice soeur préfète sy ianareo rehetra ao amin'ny fikambanam-ben'ny service de técnicien etoana zahay ato amin'ny VRM dia faly miaravanareo amin'izao andro ny olombasina fiarin'ny sekoly izao dia ny fetin'ny Masinday Josepha eo ihany koa ny fankalazana fa 20 taona ny Anne-Marie Saboué nanamasina azy izay ianareo ao amin'ny fianakaviam-be Serge de Técnicien dia efa fantatry maneran-tany amin'ny resaka fanabeazana sy ny disiplinina ary izay mahamazo ny mpianatra mianatra ao amin'io sekoly io izay tsy eto Tombositra fa miparitaka ireo Madagasikara marika izany fa matanjaka ary miorina amin'ny finoana tokoa ianareo amin'ny fanabeazana ny ankizy rehetra malagasy indrindra ihany koa ny fitsinjoana ireo ankizy izay ao anatin'ny tanjona anareo dia manofavizanareo ankizy ireo na ny somary izay irakirana na ny manan-katao dia mitovy avokoa eo imason'ny Saint-Joseph de Cluny ka izay no tena mahamety fiderana anareo koa metrika tena ho fiarabananareo zany androany izany mahatokotely mahamasana andro antsika dia tsy izany fa ianareo ao amin'ny fianakaviam-ben'ny Saint-Joseph de Cluny ny mpandraharaha sy ny mpampianatra izay iray ny faharoa izahay iray aman-dreny ny mpianatra ary ny fahatelo dia ireo ankizy beaza rehefa mihoda ireo fifandrindrana ireo dia mandreny fampianarana ka eto izahay vondron'ny iray aman-dreny ny mpianatra ao amin'ny sekoly dia voninahitra any miary asa aminareo amin'izay rehetra atao amin'ny indrindraindrindra ho an'ny lafy fanabeazana ny ankizy izay mba ho tody amin'ny tanjona tena anitsika azy no zaza ireo tsy andraraka ilombian-doha izahay fa vonina hanampy anareo hatrany amin'izay zavatra rehetra mety ilanareo anay na andro na alina dia indreto izahay vondrony ray aman-dreny mpianatra vonina hiara asa sy hanampy anareo hatrany amin'ny mahafetiny andro izay moa dia misy ny fiarabana dia rehefa sarotra ihany raha oarabena amin'ny teny fotsiny ianareo fa misy ny fanomezana kely dia kely avy amin'ny vondrony ray aman-dreny mpianatra ary tokoizay anareo aza ny ankerezany no jerevana fa ny fo teny fitiavana azy efa vitany teo aloha za koa tsy mainka vary ny fotoana koa efa mandroso dia ombako manana ny atanatohatra izay efa natao teo aloha mba tsika tsy raray avy karaka ny teny teo hoe namakapohita raha olo ny gasy mafokopaka koa mitodika aminay masera Saint-Joseph de Cluny ny androandroany amin'izao fotoana izao koa faly izahay manolotra ny arahaba sy ny firehetso amin'izao fanontona anareo anay izao ny antso izahay namaly anareo trano atsimo sy avaratra izay tsy maleky alofana koa izany malika fa mpirala mianara sika trano atsimo sy avaratra koa mitodika aminareo tsiraray avy efa zay famboalaza teo ny aktiro ny fanomboanisy fanoteny kosa fanomboateny ny azafady fanomboakabary koa manana azafady afa tsy mahay miteny toy ny zaza
tsy tokony ho tenenina fa hitenenana efa no ny adidy sy ny andraiky fanankina tamika dia resaka mikafaliana sampitiavana ny tonanteny ho amin'ny fikamenakavy tsirairay avy. Ny voto ato resaka dia tony atao tony avomakakiridzavola ka tonga dia ny voamasiny no ataosika. Ny teny dia fisorana mitorolotra avy amin'ilay fikambanana manontolo amin'ny zavantonana rezao. Maro misy kazonareo fivarotanisa-tetsony fa ny antenay dia makasitraka makatelona anareo evelona rehetra. Eo ianareo amin'ny ekipana Radio Maria, ianareo mpanavaka ny fiangonana ny mpiteny, ny masy votanisa koa mitodika aminareo zay pisoro ny avo indrindra. Makasitraka makatelona fa miara-dalina aminay foana ianareo amin'ny fikambanana. Koa maro izany dia misy zavana kely avy aminay menakavy tatelo tababady ka ny fonay mameno azy. Tonga ianareo ray aman-dreny mpianatra, tonga ianareo mpandara, tonga ianareo avy eo amin'ny voniny ray aman-dreny nanolotra mijaky ho anay mianakavy koa hovanian'Andriamanitra zato eneny ny mpitafy mialany ka mba hampitombatrany ny fiombonatsika sy ny fifankatiavana amin'ny fiara-miasa. Nahafaly ihany koa ny teny navoakanareo teo hoe vona iara iasa isika dia maro le zany satria tokotelo mamasan'andro isika mianakavy amin'ny fanabeazana. Tsy mora ny manabe ireo zanatsika ireo fa matoky ny fiara-miasa avy amin'ny tsirairay. Fa makasitraka tompona makatena tompavatsy Satan'Andriamanitra nohony namesinetsika ny masina Josefa koray mpiady iay ny reniny renin'Andriamanitra no iay izany ihany koa ananotra azy ohatra velona mpakataka amin'ny toepiana nampanatanterana ny aditsy miandraikitra na Kristo tamiko. Koa dia fa miarahaba voalohany indrindra nareo asera fikambanana Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Turquie. Miarahaba no mipapaka tany ihany koa amin'ny olon-drehetra izay mahatsiaro sy mankalaza masina Josefa amin'izao fotoana izao. Mahatsiaro indrindrandrindra any fankalazana an'ilay mpiaro ny sekoly mpiaro fikambanana ary mpiaro eglise. Manaraka izany dia fanomiana-panareo atan'izao fety lehibe izao no misaotra sy makasitraka amin'ny ezika ataonareo amin'ny fanabeazana sy fampianarana ireo ankizy sy tanora ankininy sy tompo aminareo ankininy ireo ray aman-dreny aminareo amin'ny fanabeazana sy fampianarana azy ireo. Ary misaotra sy makasitraka ihany koa anareo ray aman-dreny mifidy ny sekoly Saint-Joseph de Turquie amin'ny fitikisana apetraka eo amin'izy ireo amin'izay fanabeazana sy fampianarana izay. Noho izay fitikisana sy fiarah-miasa izay no mahatonga sekoly avy hatramin'ny ihany koa amin'ny mpianara rehetra tena ny fanabeazana sy fampianarana izay. Misaotra tsy makasitraka antsika mianakavy no mbovavaka tiko ary raha io rambarany ananatsika ny esay ny empanana anana masina Josefa eo ampetrahana lehibiby manodresika zaray avy. Ary farany dia misaotra tsy makasitraka amin'ny tolotrano mba tsodrano izay fisaorana ataonareo sitraka ety matory ary nijarona lalandava ao amin'ny vatika tonga no fampisorana masina izay atototsanao ka izy Andriamanitra izay manana masoa mangatahana hatrany ary mety ny esay ny empanana ny
tsirairay